Miasina ny anarako atao ferme sahala fampisehoana. Ny sehatra atanay dia ny fiompina bitro vaventy na ny lapin gelant. Ety Avaratsena akaikin'ny VNI no ahitana anay. Raha nanomboka hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo izay no nisehatra tamin'ity fiompiana bitro géant ity. Hatramin'izao moa izany. Mampiavaka anay izay izany dia niezaka mitazona ny race pure foana hatretany. Izany hoe tsy manisy fangarony manao métis fa mitazona izay race géant izay. Sady mivarotra izay. Misy zanany azo jifaina amin'io fotoana io. Afaka mitsidika sy manontany ihany koa ianareo momba ny mahakasika ny fiompiana bitro manokana. Manentana antsika afaka sy namana rehetra, fianakaviana sy namana rehetrarehetra mitondra ny foie de fromage io satria ao izany ahitana ireo karazana zavatra be dia be. Fa ny anahy manokana izao mitondra an'ireo karazana bitro géant. Amin'ny fotoana ihany koa izay hanao sandwich bitro. Izay mbola tsy dia fahita firy dia amina foire fromage anarany koa dia sandwich au fromage. Izay ankoatran'izay fort be dia be hitanareo amin'io dia manentana antsika hoe tonga maro. Ao amin'ny stand numéro 1 no ahitana anay. Toerana moa ahafantatsika ao amin'ny hôtel Betref.